Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy ity lehilahy endriray indray andro hoe ny fanafody tsara indrindra ho an'ny olombelona dia ny fitiavana sy ny fifampikolokoloana. Rehefa avy eo dia nisy nanontany ilay lehilahy ka nanao hoe ary raha tsy miasa akory izany torohevitra izany dia ahoana? Dia nitsika ilay lehilahy manam-pahendrena ka namaly hoe ampitomboy ny fatrany e. Eny ry mpiainonamako, isan'andro dia aza adiny ny mitia sy mikarakara, mikolokolo ireo olona manodidina anao, fa sady ho sitrana izy ireo no sitrana ihany koa ianao. Ampitomboy ny fatran'izany raha toa ka hitanao fa toa tsy dia ampy na tsy mandaitra tsara. Ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra? Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana. Galatianina 4:9-5 sy 10. Amen. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Dia faly mifampiarahaba aminao samy namindran'Andriamanitra foka velonaina. Antenaina mba hasoanao ny fianonany AWR, ko dia manasanao hankafiatrany ny fiarahana. Tsy voatery andany vola be sika vao afaka miady amin'ny bibikely mpanimba ireny volo legioma ireny, fa misy fomba tsotra sady mitondra fahasalamana ho an'izay vokatra ho azo eo amin'izany. Dia enoyany tsotra sahala mihinam-bary. Tantara nosoratany Zoanitra, andrenesanao an'ny Naritiana sy Rila. Fa inona dia ataonareo ry Zefa? Zao hitanareo zao ko inona ndray ary? Fa dia tsisy atao viringa roa sa tena ady amanaina mihitsy no ilana nyty Amanin'omby no andrenilika takitia? Le hoe tsisy atao aloha tena diso satria sy mihitsy ny vavolombelona mahita an'izao ataoko zao e. Moa le hoe ady amanaina misy fahamarinany ihany. Satria antoko ny aina tokoa no ilako an'ity Amanin'omby ity. Fa tsy salama nga finina kely sa ray vadin'ny sery Zefa? Aza dia manao vazivazy ratsy ry se a? Edre, salama avokoa na ifinina kely na iraivo be. Fa ny legioma ralay ny marary a. Tsy tantsianga reto laisoako laniny bibikely reto e. Hitako ihany aloha reo fa inona no ifandraisan'izany amin'ity se mitaty Amanin'omby tika? Zany mazava be zany ralay a. Mazava hony? Ny Amanin'omby zany ny fanafodiny legioma ho an'ny bibikely. Tena marina ve zany ry Zefa sa mbola vazivazy ihany a? Ohatray, tsy mbola nisy vazivazy ny resaka nataoko an'se nandritra n'izay minitra maromaro ny fampiresantsika izay. Ko vazivazy ahoana ralay a? Dia ahoana se ny fampiasan'ny Amanin'omby ho fiadiana ny bibikely? Se tsotra sahala mihinam-bary ralay a. Zay indray se.
alona mandritra ny 5 andro ny Amanin'omby. Tapitra ny 5 andro. Dia alainy seny ray litatra amin'iny Amanin'omby nalona iny. Ay, zay Amanin'omby voataty dia alona avokoa. Eny fa rehefa nalona sena andritra ny 5 andro, dia mbola mila tapohina rano. Mazava. Dia izay zany mahatonga le hoe Amanin'omby ray litatra ny lona no alaina dia tapohana rano tokony ho 5 litatra eo rehefa. Ka tapahany se ange le teniko nefa mbola saika anoy enoy tsara. Eny teneno ary. Amanin'omby nalona ray litatra. Tapohina rano 9 litatra. 9 litatra. Zay. Dia arakarak'izay fahatra izay no anapohany seny Amanin'omby voataty. Azoko. Zany hoe raha atsasaky ny litatra zany amin'ny Amanin'omby ny lona dia tapohana rano 8 litatra. Zay indrindra. Azo sely lesone. Dia anjarany se zany manao fampiarana. Vita zay dia inona koa no atao amin'le Amanin'omby voatapoka? Vita ry rahalahy. Vita? Zay le fanafody. Io no afafonse amin'ireo legioma ireo dia zay. Ary tena tsotra salaminambary araka ny lazainy se tokoa izany tena marina. Misaotra ry zefa fa tena zava-dehibe ny natoron'ny se tia zamba nanatsafa ny se amin'le hoe mitaty Amanin'omby. Aika tena ilaina amin'ny ady amin'ny anoanina tokoa ty izy no ela velona ry sery zefa. Misaotra rahalahy. Ny antsika tatsahane ka fiainana ny fambolena ka tsy maintsy andrinilika. Tsy maintsy andrinilika mihitsy izay havanina sy ampitombony vokatra. Vahaolana tolotra anao tokoa ny Amanin'omby. Averina kely anie le fatrany teo so anjary animba ny volo indray mantsy. Amanin'omby ray litatra ny lona nandritra ny 5 andro. Tapohina rano 9 litatra. Dia izay ny fanafody afafy amin'ny legioma eny amin'ny tany fambolena. Hitanao fa ho voaharo amin'ny bibikely mpanimba ny legioma izay ambolenao. Manasanao ary anao fanandramana, zohanitra no nanolotra ny fandaharana ho anao, izay manolotra ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Faly miaraka aminao ndraiky ny namanao hajana androany ary miarahabanao fa ia tena mpandresy androany. Mpandresy fa magnino tiasanao? Maro olo reo lahy ta hijanjy safandragnahary zao, ta hifanatrika amin-dragnahary zao fe iha ro afaky nanoka-potoa androany hijanjinganao teny-dragnahary toy. Lasambatsy riha amin'ny apokalipsy 1:3 ao la mivola manao izao: sambatsy ty asany izay mamaky mijanjy safandragnahary io fahatombotsy gn'andro. Jesosy lahy hitahy anao, mba ho tsapanao zay tombony amendragnahary anao zay, mba hatsapany zay fahasambarana manokana zay vatany. Ao agnatiny lohahevitsy be vata igny avao tsika hinaniky fa marikitsy tsy ho avy an-trano igny. Fe androany la handesiko am'zariday Getsemane zao agny. Fa mialohan'izay ndao tseky moalohantsika hivavaka. Jesosy eo, misaotra anao zahay mbo afaky nanoka-potoa hijanjingana ny teninao ny androany.
Jesosy malalo, ampahitao tsirony, ampahitao tombony am'izany fijanjinana ny teninao zany zahay. Ary ny fiainanay manokana, ny fiainany io namako izay manoka-potoa hijanjy safanao io, angatahako raha io, mba hisy fitahia manokana ataonao eo amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahako ny fotoana rehetra etoa. Misaotra Jesosy io. Amen. Ndao marolahy, amin'ny alalany filazantsara amin'ny Mitia, handeha Getsemane antsika. Mitia 2:9 andiny 7:9. Mitia 2:9 andiny 7:9. Sao tiasany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray atao hoe Getsemane. Ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola makeroa hivavaka. Lahententsika alohan'io toko sy andiny io, manomboka amin'ny andiny 7 juska amin'ny andiny 7:5. La hitatsika ao fa baky ny hina Pasiky niaraky tamin'ny mpianany Jesosy tamin'ny fotoa io. Io ro Pasika farany ny haroan-drozy. Ary lafa vita fihinana Pasika iny, la niboaky rozy nandeha amin'ny tendrombohitra Oliva zao agny andeha hivavaky. La falifaly soa rozy tandala teny. Volagny ny Baiboly fa nihira fiderana mihitsy rozy tandala teny andeha hivavaky amin'ny tendrombohitra Oliva amin'ny toera tao Getsemane zao. Lafa i tsy ho avy amin'ny toera tao Getsemane io ao, anijano tampoky amin'izao Jesosy. Tseriky mpianatsy reny. Nivola tamin'ny mpianatsy reo amin'izay. Nao ty asany, androany ho samborin-jozy lahy aho, la ho vonoan-jozy aho, la ho kinabokabokon-jozy aho. Tseriky mpianatsy reny. Nalahelo avao koa rozy. Fe teo Jesosy nampionan-drozy. La tsy maintsy mbo hitsanga maty avao zaho tiasa Jesosy. Ndra ho maty zaho la tsy maintsy hitsanga avao. Fe hita tamin'ny tarehin' Jesosy teny avao fa nisy adi-tsaina tao anatiny tao. Zay nahavy azy nivola tamin'ny mpianatsy amin'ny Mitia 2:9 nivakiatsika teo. Fa nareo tiasany mipetraha etya, mitobo ety atsika nareo. Fa zaho omberoa atsika zaho hivavaky. Tahitokana Jesosy. Mila fotoa mangina mba hivavahany, hangatahany hery amin-Dragnahary. Nanomboky ty aly ainy Jesosy tetoa. Mialy ay. Ary tsy maintsy nitingy nahamita juska amparany mission napetraky tamin'io. Na hilay. Tsy hanao sasy. Tsy raha moramora zao. Hainao, Jesosy io 100% olombelo, fe 100% Ndragnahary avao koa. Ary aman-Dragnahary azay, lahainy amin'ny atsipiriany. Ty kila fampijalia iaby hatao olombelo azy. Lahainy hatramin'ny isany kapoka hatao aminy. Hainy aby hoe manakory ty habe ny nofotsy hipotaky baka andambosiny eo lafa atao kapoky reny. Ifatiky atao amin'ny agnabony eny reny. Lahainy aby ty isany. Tsy misy raha tsy hainy Jesosy izao. I lanjany hazo bevata tsy maintsy nongoahiny iny. Hainy aby. 4 kilo lahainy aby zao. Fe ty raha tena nahavaky ny fony Jesosy ary tena hoe nampitebiteby azy. Iazy amin'ny Ezekela 17:20 ao iny. Ezekela 17:20 manao toy zao amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanahy izay manota ro ho faty. Tsy maintsy handay. Ny fahotany olombelo iaby baka amin'ny andro ny Adama sy Eva any juska amin'ny olombelo farany alohan'ny aviany amin'ny raha nolanitra eny Jesosy. Tsy maintsy hongoahiny aby zay fahotantsika iaby zay. Hanakory ho tafasaraky amin'Andriamanitra tanteraky ve? Mbo ho tafapoly an-danitsy agny ve? Hanakory itoy? Ary tsapany sahady tamin'ny fotoana tao Getsemane io.
ny fisarahany tamin'iray lafa ina nampakevitsy hongako avao fampitany olombelo toy io nahavy azy ny vola amin'ny Matio 01Dec2022 io manao hoe fadiranovana loatra ny fanako ty asany toy ny efa ho faty mitoereto ka miaraha miaritory amiko tianao taloha teo novolagny ny mpianatsy reny nareo etoa nareo fa za omberoa fa etoa fa mare raha zao fa mare la nikaiky nama Jesosy havianareo Petera Jaona Jakoba miaraha miaritory amiko eto ka miroro rolahy ndao tsika hivavaka mare raha zao ao fety raha naferinay la niroro lahy naman Jesosy reny iraiky avao teo tsy nahatafaroro zao nandiniky raha hiny hanakory ho zaka avao raha toy la i miabandony hanakory olombelo toy tsy maintsy vita raha toy amin'ny Matio 21:37 manambara fa mare am Jesosy raha io tena magnaly ho zakany raha zao tiasany amin'ny anaran Jesosy avao tia magiko azy raiko raha azo atao de aoka hisorona amiko ty kapoky ity nefa aoka tsy ny sitrapoko aneny hatao fany anao mare lahy raha zao baba la sitraponao lahy esory raha zao esory fa magnaly ho zaka fe agnatiny alia io la mbo hita avao ty maanaky pakatoany Jesosy tsy ny sitrapoko ty asany ro atao fa ngao ty sitraponao avao ro tanteraky la norambesiny amizao tsy maha olombelo zato isanjato azy olombelo manana hery voafetra olombelo mana fahatsapa maharary matsapa ty fangiry firina rehetra zay tsy maintsy eretany tahiala Jesosy fe tiany loatra zaho tiany mare ia zaho nahavy azy tsy maintsy nandeha juska mihazo fijalia iny teny ry namako Jesosy lafa i azo ty problemy la nihitatsika teo fa nivavaky nitolona mbavaky iako androany la hainao fa miasarotsy mare ty lala hombanao fa tsy hitanao sasy ty raha tokony hatao mafaitsy aminao fiaigna io ka kivy lahy ankino am Jesosy alinao zao tsy raha mafaitsy mandilatsy ny kapoaky ny nomy ty problema atolory an Jesosy ny fiainanao fa fa niaritsy kila raha iabiaby reny mahakasiky ny vidi ny fahotanao manontolo ny aretany aby zao nalohany aby zao ny ainy aby fa natolony inamonjy anao mbo afaky mijanjy ty vavakinao tsy raha tiany iha ho empiky agnaty problemy zao ankino aminy ty fiainanao la fanirianao zay la sitraponao zay volaniko inanikio anao zaho Jesosy vonjeo zaho Jesosy andao moa hamafisitsika mivavaky raha zao Jesosy toy lasahay le nitsapanay androany fa iandra zanak'Andriamanitra lafa avy taminao teo ny problemy nagnankina ty fiainao nangataky hery amin-dragnahary zahay koa Jesosy ankinay aminao koa mandranahary anao ty fiainanay iha tena tokisanay satria nahavita ny raha iabiaby mba tsy ho maty agnatin'ny fahotanay koa hinanik'io Jesosy raha mbeso zahay ho anao tanjaho avao jusqu'amparany ary vonjeo mba ho afaky mandeha moly aminao an-dantsiany amin'ny anarany Jesosy misaotsy lahy amen. Radio feony fanantenana.
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. amin'ny kafaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao, irariana indrindra mba hitondra soanao fenonany AWR. Ity ampanomboana ary dia andaosika hivavaka ho an'ireo tratrany tsy fahasalamana toy ny mahazatra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro, betsaka ny manaintaina sy marary amin'izao fotoana hitenenana izao. Tsy zavatra azonay atao Andriamanitra fa ny fitondrana azy ireo ambavaka no azonay atao. Mivavaka manokana ho an'izy ireny izahay. Ianao Andriamanitra no anasitrana ny aretiny. Ianao no hiasa amin'ny fanafody rehetra izay ampiasaina, ary ianao koa no hikasika amin'ny tanam-pitiavanao ny aretin'izy ireo, ary ho afaka izany amin'ny fotoana izay mamety azy. Misaotra Jesosy io satria fantatray fa ho salama ireo marary ireo. Anaran'i Jesosy, amen. Dia ho sitrana tokoa ny rofontsika rehetra. Zava-dehibe eo amin'ny fahelana velona ny torimaso. Efa ndresantsika tato anatin'ny fandaharana vitsivitsy izay. Ilaina ny torimaso, kanefa indraindray dia isika ihany manimba ny torimasontsika amin'ireo fomba fiaina iainantsika andavanandro. Inavy ary izany. Eto indrindra Dokotera Ivra Velson amala ny fanontaniana. Miarabanao dokotera, ndresahanao teto fa ny écran dia fahavalo ny torimaso. Mbola misy fahavalo hafa ihany koa ve? Zay zany ny zavatra anankiray voalohany fahavalo ny torimaso. Ary amintsika zao miteny zao dia ny ankamaroan'ny olombelona eto an-tany, indrindra ny aty andrenivohitra, dia manana trosana torimaso daholo. Mba hieritrereto moa zany nandritra ny firitaona ianao zany zao nijery télé, nijery ordinateur mandritra ny ala, eo mihitsy mba hoe malaladalaka dia hiasa be ako amin'ny ordinateurako, kanefa sommeil superficiel daholo ny valin'io, ary tsy ho salama mihitsy zay olona zay. Dia zay mahatonga ny readava miovana ny concentration sy ny sisa satria tsy ampy izay torimaso, indrindra hoe le torimaso lalina. Ka raha ohatra tiatsika ny hanana ny torimaso tsara zany dia alao alavirina ny écran zay mitarika an'le lumière bleu adiny 3 mialohan'ny hatoriana. Ny fahavalo faharoa dia ny zavatra mitondra le produit caféine. Be dia be ny olona garda dia mafimafy ny asa androany dia ndao sotro kafe, ohatran'izany misotro coca ny sasany. Reny zany dia misy caféine ao anatiny ao, ary io caféine io dia mitovitovy fiasa amin'ireo hery na hoe produit izay excitant. Zany hoe caféine moa zany excitant raha teo, anisan'ny excitant raha teo izy, dia manaitaitra. Ka ny olona anankiray rehefa mpisotro kafe, indrindra rivariva hoe amin'ny 4 misotro kafe, tsy atory zay olona io zay rehefa avy eo. Mikorontana mihitsy zany torimaso zany, satria ny kafe le singa atao hoe caféine dia mampiakatra ny atao hoe hormone adrénaline sy ny cortisol. Zany hoe ny adrénaline sy ny cortisol, reo hormone anankiroa reo ny hormone mahatonga atsika tsy atory mihitsy. Ny cortisol moa hormone d'éveil, zany hoe rehefa atoandro ny andro dia mamokatra cortisol isika, dia iny cortisol iny mahatonga atsika taitra ary tsy matoritory. Fa rehefa manomboka
alina ndray ny andro a dia miena ny famokarana ny cortisol fa mitombo kosa ny mélatonine dia matory tsika rehefa avy eo. Zany hoe ny famokarana ny adrénaline sy ny cortisol zany dia lasa mitombo aingana be rehefa misotro kafe ny olona anankiray. Ka izay ny antony tsy tokony sotrona ny kafe fa fahavalon'ny fahasalamana ary fahavalon'ny fahailana velona io kafe io, fa mbola ho resahako moa zany zay zavatra zay amin'ny fotoana mamety azy. Fa ny androany aloha zany satria resaka torimaso tsika dia raha ohatra anao tsy maintsy misotro kafe dia adiny 10 alohany atory. Zany hoe le olona mpisotro kafe zany de za moa zany eto tonga de hiteny hoe raha azo atao aza misotro tsony fa tsy tsara ny kafe. Fahavalo anankiray dia ny alkôla. Be de be ny olona mpisotro alkôla na toka isan-karazany zany dia mieritreritra izy fa izy misotro toka iny mahatonga an'ilay torimaso rehefa avy eo. Ekena fa raha vao misotro toka ny olona anankiray de mora mahita tory izy. Lay torimaso tsy lay torimaso takina, tsy lay sommeil profonde no azon'le olona mpisotro toka fa sommeil superficiel. Ary mitsambikina avy am'le sommeil superficiel tonga de mitsambikina aty amin'ny sommeil paradoxal. Tsy mandalo akory an'ilay sommeil profonde ilay olona mpisotro toka. De zay mahatonga an'ireo olona mpisotro toka reo manao nofo ratsy isan-karazany zao mandritra ny torimaso rehefa avy nisotro toka izy, satria nodinganina zany ilay atao hoe sommeil profonde. Ka ny toka zany rehefa natao ny fandinihana scientifika maneran-tany ho an'ireo mpanao recherche indrindra any anatin'ny laboratoire de nahita fa tena tsy tsara amin'ny torimaso ny fisotroana toka. Zay raha teo moa zany tena marina hoe le toka nefa ratsy ary zavatra be debe ny korotaniny le toka fa anisany zavatra anankiray korotaniny toka ny torimaso. Ny zavatra anankiray mba tiako tsipihana ary ity zany de fahavalo anankiray ngeza indrindra ny produit carné, ny finanana hena. Ninina ataoko hoe fatim-biby hoanina zany dia hena daholo ny anarany, na akoho io na gisa io na gana io na vorotsoloza sy ny sisa sy ny sisa, reny rehetrarehetra zany de hena daholo, produit carné moa zany. Ny produit carné zany raha tsy maintsy hihinana ianao de tena fadio ny mihinana produit carné amin'ny alina. Inona ny vokatra zay eo amin'ny torimaso, dokotera? Inona ny vokatra? Tsy mitovy ny fiasan'ny vavony rehefa mihinana henam-biby tsika sy mihinana zava-maniry tsika. Tsy mitovy. Sarotra kokoa, miasa mafy kokoa ny vavony rehefa henan-javatra no miditra ao anatin'ny vavony. Raha ohatra zao omena hena ny olona anankiray ataontsika hoe 100 grama amin'ny hariva, mandritra ny adiny 9 ny vavony mandevona an'io hena 100 grama io. Fa raha omena karoty 100 grama ny olona anankiray, mandritra ny adiny 2 sasany no andevonany vavony an'izay. Oviana no miasa mafy kokoa zany ilay vavony amin'ilay hena. Ary zao anefa be de be mihitsy ny olona mihinana hanimbe amin'ny alina. Zay tena zava-doza mihitsy zay. Azavaiko aminao ny tena vokatry ny zavatra io. Rehefa mihinana hanina be de be ny olona amin'ny alina, inona ny zavatra mitranga? Fomba fitenitsika malagasy hoe voky izy de natory. Tena diso zay. Ieny amin'ny lafiny ray fomba fijery maimaika de ohatrany hoe marina zay hoe voky de natory. Fa torimaso superficiel io. Tsy lay torimaso tadiavintsika mba hatonga ny hery fiarovana io. Fa sommeil superficiel. Inona ny zavatra mitranga mandritra ny alina? Le vatan'le olona ray manontolo mieritreritra fa hatory ary hiala sasatra fa ny vavony mandevona n'ity hanimbe napetraka ity.
vatanao rehetrarehetra zany de monsieur reposé makaina fa ny vavony de tena farany manao asa faran'izay mafy ary tadidio fa ny digestion fandevonan-kanina c'est un travail ny fandevonan-kanina dia asa mitovy ny olona miasa tany ny asa ataony vavony rehefa mandevo-kanina ka zay ny mahatsara rehefa alina ny andro ka tiana no salama tsara feno zato taona isika ny tsara de tsy misakafo mihitsy amin'ny alina sotry rano fotsiny ray vera de ndana mandeha matory mba ahatonga n'lay torimaso ipetraka tsara mihitsy fa ity finanana hanina be amin'ny andro ariva ity indrindra mbola misy hena io tena zava-doza mihitsy ary manakorontana tanteraka ny torimaso ary zava-misy ane de zao hoe mifamadika mihitsy fomba fiainana ara-pahasalamana eo amin'ny olona inona ny zavatra misy vo maraina andeha hiasa ianao maimaika de mofo gasy kely anankoroa no hoan'ny olona anankiray de dité ray litatra tsy kobakobanao anatin'lay dité ray litatra mihitsy zany lay mofo gasy mba firy moa ny hery hoentin'lay mofo gasy sy le dité ray litatra de zay ny mahatonga ny olona zay maika be nandeha hiasa de ny andalana tonga de maka mofo gasy anankoroa fotsiny de iny hoanina mbola tsy tonga ny ampiasana koa de fanona lay energie azo avy amin'ny mofo gasy energie nilaina tamin'ny fihazakazahana zay ny aniana bus fotsiny na hoe le ditongotra fotsiny fa tonga ny ampiasana le olona nona indray eo am'izay mitady goûté isan-karazany isinsisa de amin'ny atoandro satria anelanela mpotony de sady tsy afaka andeha ody no tsy afaka ahandro hanina de mihinana manao kibotsena ozy ny fomba fitentsika malagasy manao kibotsena de inona am'izay ny zavatra mitranga satria efa tsy nihinana radalana ny maraina tsy nihinana radalana ny atoandro tonga am'izay ny alina eo zay vao tena manampatra ray koveta mihitsy ny hanina hoanina eo mahatonga ny ty resaka torimaso ty tsy hipetraka amin'ny laony mihitsy satria tsy natory le olona fa nandevo-kanina nandritra ny alina ray manontolo ary ahoana moa ny anantena atsika fahasalamana amin'ny fikorotanana zany torimaso zany ka zay zany zavatra horesahako tsy tsara ny mihinana sakafo betsaka amin'ny alina raha azo atao tsy mihinana mihitsy ary raha mihinana ianao ka tsy maintsy mihinan-kena alao tsy mihinan-kena amin'ny andro alina fa ny atoandro na maraina ny mihinan-kena ho an'izay tsy maintsy hinan-kena reo zany zavatra vitsivitsy zay atao hoe fahavalo ny ty torimaso mety misamba ny vo miaino atsika eto zao dokotera azonao mba fitinana kely ve ireo fahavalon'ny torimaso tsara izay natao hitondra fahasalamana ny voalohany dia ny écran tsy mila mijery écran tsika na télévision io na ordinateur io na Facebook telefone io adiny telo alohany atory zay zany ny anankiray voalohany faharoa dia ny kafeina tena alavirina ny fisotroana kafe ny toka alavirina fisotroana toka ary ny produit carné raha tsy maintsy hinan-kena ianao amin'ny maraina mihinana fa aza mba mihinan-kena amin'ny alina mihitsy fa ikorontana tanteraka ny torimaso toka inavy re zany ny tokony atao mba ho tsara torimaso ary zany ny olona ya zay fanontaniana zay ny atao hoe capital satria hitady torimaso ary tsika rehefa ariva ny andro dia ny zavatra ilayntsika mba hahatonga atsika ho tsara torimaso dia manao an'ireo aktivité zany hoe asa kely zay mahatonga fafinaretana amin'ny ariva zany eo zany manao ny hoe relaxation zay mahatonga an'ireo razambentsika zany rehefa ariva ny andro angonina dolo ny zafy kely rehetrarehetra de mitantarangano de manao tantara eo ina moa ny antony anaovana an'io tantara amin'ny ariva io mirelacher ny muscle ary rehefa mirelacher ny muscle dia moramora ny idirana ao anatin'ny torimaso zavatra mahafinaritra zany no atao eo azotsika atao ny zavatra be deaibe raha ohatra ianao olona tokany ao an-trano izy moa ny tantarako angano eto dia tsy mitantara angano ray ianao fa andana mamaky boky mahafinaritra andana miaino muzika relaxante reny fa tsy muzika mitabataba kodokodada tsy ilainy reny
fa nyresantsika moa zany le tele teo a dia tsy tsara ny mijery tele adiny 3 alohany andeha tory. Ankoatran'izay a dia ajanona moa zany le écran dia ireo asa zay matonga ny asa saina be. Ohatra zao anao manana asa ngeza be any amin'ny birao any ka tsy vita le izy de hoentiko mody ty asy ty de any amin'ny trano zany ianao a ny asa saina amin'io asa be deaibe ny calcul be deaibe zay tokony nataonao tany ampiasana zay dia hanimba ny torimaso zay zavatra zay. Dia eo ihany koa ny finanana sakafo mafilotra amin'ny alina. Raha ohatra tsy maintsy hinana sakafo mafilotra tsika ny tsara indrindra de maraina. Fa io repas copieux moa zany fomba filazan'ny teny frantsay azy io zany dia tena fahavalon'ny torimaso. Ary ity zavatra anankiray ngeza be raha tiatsika ny hatory tsara amin'ny alina de zao adiny 2 na adiny 1 alohan'ny torimaso andana mandro rano mangatsika. Fa tena zava-dehibe amin'ny fahazahoana torimaso izay zavatra zay satria ina moa zavatra mitranga. Raha ohatra hoe tsy tantinao le rano mangatsika aloha ataovy matimaty zany aloha zany le izy fa tena isy asany ngeza be eo amin'ny sela ray manontolo ny vatanao mihitsy ny rano zay nandalo teo amin'ny vatanao iny nandritra n'le douche 1 heure na 2 heures avant n'lay torimaso. Raha mivalo zany ianao ny anapa-kefitra fandeha tory de any amin'ny 9 na amin'ny 7 anao zany mandeha mandro. Eo zany mahatonga ny olona tena varina mihitsy amin'ity zavatra ty hoe sady efa tsy misakafo ery dokotera de mbola sainao mandro rano mangatsika tena ny amono anay mihitsy angamba nytadiavinao ty tsy zay anefa ny zavatra ataotsika eto fa lay hatonga tsika ho lasa any amin'natin'ny fahasalamana. Ireo zavatra rehetra resahako ireo dia vita profo ara-tsiantifika daholo. Raha ilaina moa zany amin'ny fotoana manaraka azontsika atao mihitsy manao démonstration scientifique andreo zavatra eo fa voaprofo ireo. Ny stress zany dia fahavalongeza be ka mba hatonga ny tsika tsy hovoan'ny stress na le atao hoe raritsaina dia zay mahatonga tsika miezaka mitady zavatra zay mirelaxe mirelax manao relaxation ny amin'ny arivariva. Tsy fotoana iadivana sy fandirana zany ny alina fa fotoana izay amelana heloka itonina ary zay ny antony rehefa ho an'ny ray aman-dreny zany resahako ty tsy tsara mananatra ny zaza anankiray amin'ny alina. Rehefa nanatra azy ianao de amin'ny atoandro fa ianao le mananatra azy amin'ny alina iny hitarika stress ho azy iny ary hitarika mety fahatezerana kely any anatiny any lasa tsy mahita tory izy rehefa aveo fa raha nanatra zany isika ray aman-dreny dia maraina ny tsara. Any zany tsika na atoandro ohatra fa ny alina tsy de tsara loatra satria miteraka fikorotanana aza ao amin'ny saina izay zavatra zay. Ary ny anankiray ngeza be raha tianao ny hanana torimaso tsara amin'ny alina dia ny maraina na farafaratsiny amin'ny atoandro dia manaova exercice physique de loisir. Mbola ho resantsika indray zany exercice physique zany amin'ny fotoana mamety azy. Ny tanjona moa zany dia ny ananantsika fahasalamana tsara mba hahatonga atsika ho ela velona feno 100 taona mahery ao anatin'ny fahasalamana. De ny anankiray manaraka mikasika an'le hoe inona ny atao mba ahazoana torimaso tsara. Rehefa tonga ny andro ndana mitapy andro. Zany hoe ilaitsika zany ny herin'io masoandro mandritra ny andro mba hahatonga atsika atory tsara amin'ny alina. De tokony tapy andro firy minitra eo dokotera? Reo mpandinika indrindra an'ty atao hoe masoandro ity dia milaza fa tsara ny manao bain de soleil mandritra ny 40 minutes par jour io zany hoe rehefa andro ny andro dia andana mandray an'le lumière zay ilaina lay azavana izay ilaina avy any amin'ny masoandro. Reo zava-maniry rehetrarehetra reo dia faly daholo rehefa tonga le hafanana lay énergie solaire. De vatatsika zany mitovy amin'ireny panneau solaire reny. Zany hoe mandray ihany koa ilay herin'ny masoandro de le herin'ny masoandro no mivadika hery ao anatintsika ahafahantsika manao asa. Ka
rehefa te atory tsara zany isika ilayntsika ho herin'ny masoandro io mandritra ny andro zay ny maharatsy ny toeram-piasana ho am'izay manana toeram-piasana ka mihiboka tokony anana ny herin'ny masoandro tafiditra ao anatin'le trano sy le efitra izay iasantsika mandritra ny andro satria raha ao anatin'ny efitrano mihidy isika na mihiboka isika ka tsy misy herin'ny masoandro miditra ao anatintsika ina moa zany ny hery masoandro hiasa amitsika eo de lasa ikorotana lay torimaso ary amin'ny alina zany hoe fahazahoana ny hery masoandro mandritra ny andro 7 minitra ihany tsy mila isan'andro de fa zava-dehibe anatsara an'lay torimasosika izay zavatra reo zany a ny zavatra vitsivitsy anatsara n'lay torimasosika amara-paranana ny resadresaka dokotera iverenao kely le hoe mandro adiny 2 alohan'ny atoriana inona ny fandraisany amin'ny torimaso raha miteny ateo hoe mandeha mandro amin'ny rano mangatsika isika rehefa ariva ny andro alohan'ny atory adiny 2 alohan'ny atory na adiny 2 alohan'ny atory inona moa zavatra mitranga amin'ity torimaso ity rehefa maty ny masoandro rehefa miletika ny masoandro ka manomboka mahatsapa mangatsika ny vatanao eo indrindra fotoana tokony andeha atoriana zany hoe rehefa midina ny temperatura ny hafanany vatatsika eo ny fotoana tsara indrindra andeha atoriana ka izao raha ampitsika ny vatatsika ampiena n'lay temperatura amin'ny alalan'lay douche froide dia ho tsara ny torimaso rehefa aveo ary zay mbola mahatonga atsika tsy tsara raha isakafo amin'ny alina satria raha misakafo ianao amin'ny alina de misy fandevonan-kanina fandevonan-kanina nefa de asa de ny asa mahatonga hafanana lasa manao mafana de lasa mikorontana lay fahazahoana torimaso ara-dalàna ka reo zavatra anankiroa izay ohatrany hoe mifanipaka ao fomba fijeriny olona azy hoe sady tsy misakafo no mbola mandro tena zava-dehibe ary manana fiasa mifangaro mifanampy ireo zavatra roa reo a mba hatsara ny torimasosika reo zany zavatra vitsivitsy a zay azoko tanisaina amin'ny fomba tokony atao a mba hazahoana torimaso tsara ny teny ianao dokotera teo hoe rehefa mangatsika ny vatana de tokony atory fa mba azony dokotera atao amin'ny antsipirien kely fe hoe amfiry zany ny fotoana tena tsara atoriana voapirofo ara-tsiansa ny zavatra ho teneniko ito amfiry marina ny fotoana tsara atoriana ny valiny de tsotra raha resaka ny fisehony ataontsika hoe fambara eny amin'ny vatanao de rehefa manomboka mangatsika ianao eo ny tsara indrindra ny andeha atoriana ka mba hatonga n'le vatatsika iena ny hafanana tsy tsara mihinana n'le zavatra mampafana tsy tsara mihinan-kanina amin'ny ariva tsy tsara manao sport tara loatra rehefa anao sport de maraina satria rehefa manao sport anao de mafana ny vatanao a dia manana adiny enina ny vatanao ampienana n'io fanana io zany hoe raha tenao sport zany tsika maraina ny tena atao de ny atoandro tsy tsara zany manao sport après-midi satria lasa mbola voatazona ny hafanana zay ny mahatonga atsika rehefa andeha atory mirakotra lamba daholo satria mangatsika le vatana ka amfiry moa zany tsika no tsara andeha atory de mba atonga atsika atratra n'le tanjona n'le torimaso ina moa le tanjona n'le torimaso dia ny hery fiarovana sy ireo zavatra tsara marobe zay efa nitanitsy atsika teo zao mantsy io vatatsika io a dia diovina mandritra ny alina misy toksina be dehibe zany vokary ny vatatsika zany hoe sakafo entitsika io a ny bakteria rehetrarehetra zay tafiaraka amin'ny sakafo hoanitsika mila diovina ireo ka amin'ny alina itsika no manadio an'ireo toksina ireo mandritra n'lay ataontsika hoe sommeil profonde kanefa fantatsika tsara fa le sommeil profonde dia tsy maintsy hialoavan'le sommeil superficiel ny sommeil superficiel nefa eo amin'ny adiny ray eo
adiny ray mahery eo zany 60 minitra le sommeil superficiel le sommeil léger 60 minitra eo zany io adiny rola tsakakely zany io zao anefa eo amin'ny 20 heures eo ka hatramin'ny 23 heures zany hoe amin'ny 20 ka hatramin'ny 12 any hoany eo le fotoana sommeil profonde zay eo ny fotoana tsara indrindra anadiovana ny vatatsika amin'ireo toxine reo manomboka mivalo zany ka raha ohatra mivalo zany le manomboka le sommeil profonde de tsy maintsy mametraka adiny ray sy 30 minitra alohan'izay zany ianao mandeha matory zany hoe amin'ny valo amin'ny enina sasany zany ianao manomboka mandeha matory ka amin'ny enina sasany ianao manomboka mandeha matory adiny 3 alohan'io tsy mahazo mijery lumière bleu de eritrereto amin'ny 3 zany ianao zay vao mijery télé farany mijery Facebook farany hitatsika ohatrany hoe be debe ny olona mihaino an'izany zavatra resahako zany angamba hoe zavatra tsy possible mihitsy zavatra tenen'ny dokotera fa ny olona tsirairay avy ny tompona ndraikitra amin'ny fahasalamana aza apetraka amin'ny fanafody aza apetraka amin'ny dokotera ny fahasalamanao fa raiso an-tanana ny fahasalamanao ary indrindraindrindra ity torimaso ity zay ny antony teneny hoe amfiry moa zany ny fotoana tsara zay tokony atoritsika raha ohatra satria fantatra ny efa miasa daholo isika de nena zany karazany hoe barème moyenne zany ny teneniko hoe rehefa maty ny masoandro vao miletika io masoandro 30 minitra aorina fileteny masoandro ndana mandeha matory fa zay ny fotoana tsara indrindra minao fa betsaka mpiaino antsika te hifandray amin'ny dokotera azony dokotera omena ve ny numéro larana ya isaky ny fandaharana ohatran'izao dia omeko foana ity laharana ity 034 39 415 28 034 39 415 28 ary ny laharana faharoa 033 12 261 77 033 12 261 77 mankasitraka indrindra tompo antenaina fa nandraisantsika soa ny fanarahana ny fandaharana harena ny fahasalamako isaorana indrindra dokotera Yves Ravelson ny ara-miasa ny zarany mahasoa ny malagasy tsy ankanavaka isaorana ihany koa ianao manjoy atrany ny AWR zoanitra sy rilano ny farimbona na atotosa ny fandaharana rena ny fahasalamako ifanaovana mandrapitafa ary de ny teny ny soratra masina ao amin'ny salamo faraka amby 90 andiny 520 no atolotra anao manao hoe iantsoa izy de amaly azy ho eo aminy raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy ovokisako faela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko ho tanteraka amintsika ane zany tenin'Andriamanitra izany ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana misaotra an'Andriamanitra trany isika no ny fahasoavany tsy mety ritra amintsika ka natonga antsika afaka miona tahaka an'izao miara-mianatra ny ten'Andriamanitra miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao 01Dec2022 anio isika dia hianatra ny fomba fijery ara-baiboly mahakasika ny fahafatesana sy ny planin'Andriamanitra hamonjenantsika handresy izany tanteraka manasanao ary hamaky izay voalaza ao amin'ny Jaona 1:5
iza moa no maharesy zao tontolo zao afa-tsy izay mino fa jesosy no zanak'andriamanitra. Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra dia jesosy kristy, tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny fanahy no manambara satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara dia ny fanahy sy ny rano ary ny ra. Ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika dia tsaro fa lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Zay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Zay tsy mino an'Andriamanitra dia fa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana zay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary zao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Zay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Zay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana ny apôstôly Jaona zay nanoratra ity epistily ity nametraka ny fiainana mandrakizay ho an'ireo izay ao amin'ny Kristy irery ihany. Mazava tsara ny fanambarana. Averintsika eo amin'ny 1:12 sy ny 12 teo, zao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Ao amin'ny Jesosy no misy an'ilay fiainana mandrakizay. Zay manana an' Jesosy no manana fiainana, zay tsy manana azy dia tsy manana fiainana. Mazava zany. Ary fotom-pinoana ara-baiboly izay mamaritra tsara ny amin'ny hoe zay manana an' Jesosy no manana fiainana mandrakizay. Zay tsy manana azy zany dia tsy misy fanantenana ny aminy. Manamafy an'izany eny zay voalaza ao amin'ny Timoty 2:4-5 sy ny 5 hoe Timoty 2:4-5 sy ny 5 manao hoe Andriamanitra irery no manana ny tsy fahafatesana sy anyloha ranony fiainana. Manamafy an'izany ny Salamo 5:3-5, Salamo 4:3-5, Kolosiana 2:1-5-7, Kolosiana 2:1-5-7, ary ny Hebreo 2:1-5, Hebreo 2:1-5. Tsaroantsika moa ny tantara ary voarakitra mazava amin'ny ten'Andriamanitra izany, fa rehefa niditra teto amin'izao tontolo izao ny fahotana tamin'ny alalan'ny fahalavony Adama sy Eva, vokatry ny nanekeny ny tenin'ny Satana, voatahiry eo amin'ny bokin'ny Genesis 3 zany fitantarana izany, dia nanjary teo ambany ozo ny fahafatesana Adama sy Eva sy ny taranany. Ao anatin'izany zasy ianao. Dia lasa very ilay fiainana mandrakizay izay efa teo am-pelantanana. Langa be langany nafitsiko Satana. Ny zavatra efa tsara indrindra teo am-pelantanana dia mbola nalainy devoly fanahy izy ireo hoe raha mihinana nio voankazo ny rarana io nareo dia lasa mitovy amin'Andriamanitra, zany hoe mbola tsara kokoa no zao toerana misy anareo zao, ary zany foana ny fomba akany devoly fanahy antsika. Nampiaran'ilay Andriamantsika be fitiavana nefa ny drafo-pamonjena mba azon'ny olona indray ny fiainana mandrakizay. Zany ilay Andriamanitra fitiavana, ary tsaro fa tsy niandry ny olombelona hanao dingana izy, tsy niandry any Adama sy Eva hanao dingana izy, fa izy nanao dingana voalohany tady any Adama, aiza moa ianao. Ny apôstôly Paoly dia nanazava fa tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray, zany hoe Adama zany, ho tonga eto amin'izao tontolo izao, ary ny ota ny diran'ny fahafatesana dia tahaka izany koa amin'ny alalan'ilay Adama faharoa, dia Jesosy Kristy no nahatonga ny fanomezan'ny fiainana mandrakizay feno fahasoavana ho an'ny olombelona rehetra. Azonao jerena zany fanazavana zany ao amin'ny Romanina 5:12-20, Romanina 5:12-20. Milaza mazava tsara ny amin'ny Adama arabaky teny izay nitondra ny ota sy ny fahafatesana teto amin'ity zao tontolo izao ity ny apôstôly Paoly. Zany ny vokatry le fanekena ny Satana. Tsy misy ninninona misy heviny ao amin'ny Baiboly raha tsy nisy Adama arabaky teny izay nahatonga ny fahotana sy ny fahafatesana
teto amin'ity zao tontolo zao ty tamin'ny alalan'ny fandikan'ny baikon'Andriamanitra. Ary tsy nisy fampanantenana fiainana mandrakizay raha tsy teo ilay Adama faharoa, Jesosy Kristy, ary ideraina ny anaranao zany. Tsy misy teny izay azontsika ampiasaina mba hahafahana mamaritra n'izany fitiavana izany. Ny manaiky an'izany planina izany fotsiny no azontsika tao. Dia izao no anampin'ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily izay nisoratany eo amin'ny Jaona 2:5-12 sy ny 12. Jaona 2:5-12 sy ny 12. Ary izao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany zany fiainana zany, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Dia Jesosy tenany mihitsy no mbola niteny an'izany eo amin'ny Jaona 5:7. Jaona 5:7. Ny ahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay, ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Mazava ny izany, raha tianao ny azo fiainana mandrakizay, aza mijery olona, fa izay mijery an'i Jesosy no azo an'izany. Aza ankinina amin'ny olona ny fiainanao ara-panahy, na izy olombelona io na iza. Dia Jesosy no anangana anao amin'ny maty amin'ny andro farany raha tsy maintsy handalo fahafatesana ianao. Zao koa nolazainy eo amin'ny Jaona 1:15-20. Jaona 1:15-20. Izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Izany ny fanantenana azo antoka omena antsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy ny anganongano no foron'ny saina, na izay nilovaina avy tamin'ny mpanompo sampy ary nafangaro tamin'ny fampianaran'ny fiangonana ka natonga ny fiangonana lasa mpijangajanga ara-panahy. Zay ny atao hoe fijangajangana ara-panahy, fampifangaroana ny marina sy ny diso. Tsy mitovy ny hoe tsy tanteraka sy ny hoe manao fanahiniana mihitsy ampifangaro ny marina sy ny diso, na dia efa mazava aza ny ten'Andriamanitra mikasika an'izany. Fanomezan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy ny fiainana mandrakizay. Zany ny tena fanantenana azo antoka, mitombona ara-baiboly, fa tsy ny finoana tsy fahafatesan'ny fanahy izay tsy manome fahafaham-po akory an'ireo olona izay mino an'izany. Ireo izay nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, ary enoky fa anisan'izany ianao, dia omena antoka ny amin'izany fiainana mandrakizay izany sahady amin'izao fotoana izao. Saingy aoriana ny fananganana an'ireo olo-marina amin'ny farany amin'ny fotoana iavian'i Jesosy, vo afaka misitraka an'izany ara-baky teny isika. Fefa manana fiadanam-po sahady, satria azo antoka ny ho avy mandrakizay. Tsotra ny famitinana n'izay lesona ny raisitsika. Raha ireo izay ao amin'i Kristy ihany no mahazo ny fiainana mandrakizay, ireo izay tsy ao aminy arak'izany dia tsy ahazo ny fiainana mandrakizay. Mazava ny izany araka ny vavakitsika tao amin'ny Jaona 1:5-12 teo. Hitantsika fa mifanipaka amin'izany ilay tsangakevitra izay mivoiny tsy fahafatesan'ny fanahy, ny afo fandiovana sy ny sisa, izay lazaina fa amin'ny alalan'izany no anolorana fiainana mandrakizay, tsia na hafana miditra any am-paradisa ho an'ny olombelona rehetra. Eny fa na dia ireo izay nandaky tsy rano an'Andriamanitra zanandritry ny fahavelomany, dia mbola ampanantenaina fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny afo fandiovana, tsy ara-baiboly zany. Mazava mboalazan'ny tenin'Andriamanitra izay tena mametoky antsika ny tena fiainana misy fanantenana azo antoka. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.